politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Mpitondra fanjakana efa tena tsy miraharaha vahoaka malagasy tsony ve? Antananarivo boribory-tany fahenina, tany ara-miarantsoa no kandidany kolektif any malagasy. Masoivony vondrona Europeana mety ho soloina noho ny fangatahan'ny fanjakana malagasy. Fiainam-piarahamonina lasa atao fitadiavam-bola ny fivavahana. Veloma ary vahoaka na koa hoe baibay vahoaka. Izay zany angamba no heverina ho ikan'ireo mpitondra ankehitriny etefa mivahoaka malagasy rehefa mamaky ny fihetsika izy ireo manoloana ny toetra raha-pirenena. Miakatra ny vidim-bary, miakatra ny vidin'ny filàna andavanandro eny an-tsena, mitombo ny fiariana politika any ambanivohitra sy an-drenivohitra. Efa noresahana ihany koa mahakasika an'ilay fanafarana vary izay izao toy ny ireharehan'ny fitondram-panjakana kanefa tsy misy ny fanampiana ny tantsaha. Dradradradraina nefa fa hoe mila mahavita tena ara-tsakafo isika ary nampidirina tao anaty velirano mihitsy izany saingy tsy hita popoka ny fanatanterahana azy hatramin'izao fotoana. Vao haingana koa no noresahana ny fampiakarana ny vidin'ny fifandraisan-davitra na ny saran'ny fifandraisan-davitra. Ny tsy fandriam-pahalemana mbola eo. Ny lalana potika vao may mitombo ary manerana ny nosy mihitsy io. Ny delestazy dia mbola io raha mahita io tsy Antananarivo irery fa mitatra any amin'ny faritra hafa. Ny tsy fisiana na tsy fampin'ny rano fisotro madio dia efa zary iainana isan'andro ny sotasota maro samihafa any anaty fiarahamonina tsy resahana intsony. Zava-misy tsy azo hidivirana izany rehetra izany kanefa vahaolana mahita ny fitondrana dia ny hoe ndao esoriny Kristina Razanamahasoa fa tsy mitovy hevitra amintsika. Ndao ongotana Hermanana Razafy fa tsy metimety amintsika. Ny fanesorana ireo olona ireo ve izany no ama ny olan'ity firenena ity, ama ny olan'ny vahoaka hitondra vahaolana amin'ireo vidin'entana midangana, sady izay mihitsy ilay hoe izahay tsy miantso miaro ny sezanay fa velominareo ry vahoaka e. Mety misy any fiangonana mety mikiky ny arenan'ny olona tena misy reny ary ny raha misy ny volamena dia misy ny akoso-bolamena fa ny fisian'ny akoso-bolamena akory tsy mahafoana ny tena volamena. Toa lasa ataon'ny olona resaka sy fiomezana anaty tambajotra serasera ankehitriny ireo fiangonana zandriny sasany izay manao fihetsiketsehana amin'ny fandroahana fanaratsy sy manao fahagagana maro isan-karazany araka ny filazan'izy ireo avy. Farany teo izao dia nalaza ilay resaka fanovanan'ny mahalahy na ny mahavavy izay nataona mpitondra fivavahana iray teto amintsika. Ho an'ny pastera Hertina mpitarika fiangonana iray dia nambarany fa manao fahagagana tokoa Andriamanitra ary mahay zavatra rehetra izy. Misy amin'ireo mpitondra fiangonana sasany kosa anefa no toa lasa manao asa fitadiavam-bola ny fitorianan'ny filazantsara hoy izy. Toa miendrika fisehosehoana ihany koa indraindray ireny fanaovana fanasitranana sy fahagagana ireny. Ny hitako tsy nety fotsiny amin'le zavatra ataon'ireny rahalahy kely ireny sy ny fiangonana sasany, hitako hoe tsy le finoana le izy fa le fihetsiketsehana somary miendrika firehariana kely angamba. Na za koa raha tsy resy lahatra, izay dia teneniko izay za tsy resy lahatra an'ireny le fihetsiketsehana ireny fa le tsy hoe za tsy hoe mitsara, tsy hoe diso, za tsy miteny hoe diso fa le za fotsiny tsy resy lahatra le zavatra ohatr'ireny. Manarakarak'izay le hoe ny fivavahana no mampahantra ny aty amintsika aty Madagasikara aloha tsy dia tena mitombona izay. Ny antony ny olona ny misotro toka fokarongony maditra ny zanany mampirafy ny olona ka ny fampirafesana no mahatonga ny karamany tsy ampy. Ny izy mamolavo isan'andro mahatonga azy tsy ampy ny karama, ny izy mifokarongony lany amin'ny sigara, lany amin'ny adalàna sy ny rendrarendra no mandany ny volany. Dia ny mahafinaritra ny tombotsoa zany le mivavaka
tombontsoa mivavaka tsy mampirafy ny tanora, tsy mifoka rongony, tsy mifoka sigara, tsy misotro labera, tsy miloko, tsy manao andeha amin'ny adalàna dia izay vola azony hitahian'Andriamanitra azy. Miampy moa ny fanambinana omen'Andriamanitra azy ireny ary tsorina fa maro ny tanora ny tahian'Andriamanitra ataontsika ato. Dia misy foana ny mety mpisandoka mpisoloky mody mialoko ambadika ny fivavahana fa mpanao mazino araka anjarany tsirairay avy ny mandinika an'ireny. Efa resy sio'ny resaka ela ihany fa mihamangatsiaka ny fifandraisan'ny fanjakana malagasy sy ny maso ivoan'ny volon'ny Europeanina eto Madagasikara, Ramatoa Isabelle de Latteberger. Ankehitriny dia ny gazety Africa Intelligence no namoaka fa nandefa taratasy any amin'ny foibe any Bruxelles mangataka ny anoloana ity solontenany eto Madagasikara ity ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny minisitry ny raharaham-bahiny. Raha ny feo mandeha dia ny faneho-kevitra Isabelle de Latteberger izay tsy nankasitraka ilay famusirana ny mpanorana zaza tsy ampy taona no tena nandrehitra ny atezeran'ny Filoany Rajoelina. Nalaza tokoa mantsy ity diplomaty ity febroary 2024 teo fa mifanohitra amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena any firenena mikambana manameloka ny fampijalian'olona izany. Efa neken'ny fitsarana vomba ny lalam-panorenana nefa io lalàna momba ny fanompisirana io. Ankoatr'izay dia anisan'ireo nampatsiahy ny amin'ny tokony hanajana ireo toromarika nomen'ny vondrony Europeanina tamin'ny 7,700 momba ny fanatsarana ny zotram-pifidianana eto Madagasikara ihany koa ity diplomaty ity. Anisan'ny lafin-tsavatra iray mety tsy dia nahafaly ny gouvernemanta malagasy ihany koa io. Efa nanamarina moa ny service européen d'action extérieure araka ny tadi-baovoan'ny Africa Intelligence ihany fa eo am-pandinihana miaraka amin'ny gouvernemanta malagasy ilay sosokevitra ho fanoloana ny maso ivoan'ny volon'ny Europeanina ry zareo. Raha ekeny io dia ny volana septambra 2024 izao no hiatra. Kolektifa malagasy fihavanana ho an'ny fanovana. Candidat ny kolektifan'ny malagasy aho avato amin'ny antsoakanjomara sy vaovao. Tafapetraka teny anivon'ny Ovekna ny sapan-draharaha miandraikitra ny fifidianana eny amin'ny boriboritany. Ambomanarina io tolakany io ny firatsahako hovidin'ny kandidat ho solombavam-bahoaka eny amin'ny boriboritany fahaenina iny Tania Miarantsoa, fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Tania. Izy moa no kandidat atolotry ny vondrona kolektif an'ny malagasy eny an-toerany. Fa antiako tsindriana fotsiny dia tao alohan'ny nametrahana kandidatura tamin'ny 10 taona lasa efa nisehatra tao anatin'ny fanampiana sy ny fifanampiana ny mpiarabelona tamin'ny sehatra maro samihafa. Dia mbola mitohy izany ankehitriny. Fotoana izao hijoroana fa tsy tokony ho jerena fotsiny amin'izao ity tanindrazantsika ity hoy Tania. Misy afatra tiana mampita izany aty amin'ny taniavana. Fotoana izao raha te hanova zavatra, fotoana izao hiadivana amin'ny tsirariny, fotoana ihany koa izao hanehoana ny fitsavan-tanindrazana. Ka raisina andraikitrao banjiny no avonao azavela amin'izao ity Madagasikara.